Zany amin'ny vaovao fa ampahafantarina amintsika atao anatin'ity sary manaraka ity kosa ny mombamomba ny toetry ny andro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ity farany herinandro ity ahafahantsika sady miomana amin'izay toetry ny andro izay. Mikasika ny toetrandro kosa manomboka izao eto Madagasikara anio tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia any amin'ny 2 kilometatra avaratra Atsinanana Antsiranana ilay andehan-drahona mikisaka andrefa misy tokony ahina ny fivoarany hatreto. Marihana fa tsy misy fiantraikana amin'ny toetry ny andro eto amintsika io andehan-drahona io amin'izao. Araky ny vina dia any amin'ny 7 sy 7 volana Jolay any no mety hitondra orana any Sainte-Marie sy Antala io andehan-drahona io. Ny toetry ny androntsika amin'izao farany andro zao mangatsika mahafinaritra manerana ny nosy amin'ny ankapobeny maloka sady mahazo erikerika ny avovoatany. Ny ilany Atsinanana ahazo orana malefaka vao maraina. Sava analanjoro fatrano Fort Dauphin hitatra trano Sofia sy Fianarantsoa orana ny arivana Sabotsy ifandimbatra ny Raona sy Masoandro any andrefana. Tsy dia misy fivana amin'izay mety amin'ity farany herinandro ity fa melaka no ahazo orana tandrifin-drahona ny Alahady. Mialoha ny tena isarana dia manentana antsika rehetra mijery ny MATV amin'izao alina izao ho tonga anohana ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny taranja tenisy rampitso amin'ny sivoa sy sasany eny Akatso izay tafiditra indrindra ao anatin'ilay fifananana iraisam-pirenena Coupe Davis ifanandrana amin'ny Namibia sika Kaizer Mauricio dia tafakatra ao anatin'ny vondrona faharoa ratoka ao anatin'ny vondrona fahatelo no misy antsika amin'izao fotoana izao. Manentana antsika araka izany ho tonga anohana ny ekipa-pirenena antsika eny Akatso ho an'ny rampitso. Izay kosa masakazona tolotra tato anatin'ny vaovao tamin'ity alina ity sorantsika tena tokatrano tany naritra nijery hatramin'ny farany. Misy famono fotoana indray antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.